Notokana n'androany trano impositra vaovao itsy Antaninarenina na agence Flagship rehefa no avozina sy noatsaraina. Anomenga avao ho an'ny positra malagasy ny fahavitan'izao fotodrafitrasa goavana izao. Ho nambarany Andriamatoa ministra ny fampiroboroboana sy fanovana ahitao arakajy mirindra ny positra ary ny fifandraisan-davitra. Anaraka izay fanatsarana izay ihany koa ny fomba fiasa izay efa manaraka ny fikirakirana teknôlôjia vaovao. Izany no natao ho nambarany Andriamatoa ministra dia mba hanatratrarana ny tanjona izay napetraka ny filoha teo aloha Andrajoelina dia Madagascar mandroso miaraka amin'ny positra malagasy. Tonga eto zany tsika amin'izao andro takariva izao niaraka nanokatra an'ity positra malagasy ity eto Antaninarenina izany hoe flagship hono antsoina azy amin'ny teny vahiny. Fa ity zany ilay endrika vaovao an'ny positra malagasy. Endrika vaovao zany tsy hoe endriny aty ivelany fotsiny fa endriny anatiny indrindra ny fomba fiasan'ny positra malagasy satria fantatsika fa zany positra malagasy zany dia efa mataonany maro ny fampiasantsika zany ary ny tolotra tena hita hoe nandroso dia nandroso dia ny resaka certification. Zany moa fantatsika efa misy an'ireo emparina hatramin'izay nalalana ny positra malagasy ohatrany hoe tsinjo avitra, tsinjo fahatera, tsinjo lavitra. Misy vaovao koa izay ho atao ho an'ny zareo ateratany malagasy any ivelany. Afaka zany mamokatra vola positra malagasy. Zany moa zany hitantsika hoe service misy efa anatin'izany nametratsika ny hoe agence na microfinance eto anivo ny positra malagasy fa indrindra hoe agence napetrakantsika dia mitovy endrika amin'izao taona napetrakantsika koa ny amin'ny faritra satria fantanareo ngamba fa ny positra malagasy manana ny ataontsika hoe ratsak'aina penita nosy misy tsy ratsaka amin'ny dimampolo agence ny positra malagasy manerana ny nosy ahafahantsika misitana izany malagasy tsy manerana ny nosy misitana izany service ny positra malagasy. Zava-dehibe ny fahavitan'ity fotodrafitrasa ity ho nambarany Andriamatoa tale jeneraly ny positra malagasy ary azo heverina fa hampitombo ny tany ireo olona mampiasa ny positra malagasy izany. Eo ihany koa ny verena ny fatokisan'ny voaka malagasy araka ny fanazavana trany. Nambarany Andriamatoa tale jeneraly ny positra moa fa tsy mitsatra mivoatra trano ny fomba fiasan'izy ireo. Ny fanarenana angamba dia efa hitantsika vaingan'izao izy dia efa anaty ny fanarenana ny positra malagasy izao fampivoarana ny tolotra rehetra izay omena izao. Izay ny voalazako tamin'ilay kabatra ataoko teo hoe fampivoarana tsy mitsahatra ny antsika mba hoentina manarina. Le manarina moa fomba fiteny ihany fa ny tena ataonay tsy hoe manarina ihany fa tena hoe manao izay ampivoatra sy ahafahan'ny positra mipetraka mihoatra ny hafa. Izay no ataontsika amin'izao zao. Hoe manarina zany mantsy hoe lavo na hoe menjera fa ny positra mijoro tsara hitantsika zao izy fa tena hoe manao ny tsaratsara kokoa, manao ny mampivoatra ny positra, anao izay ampatanjaka ny positra bebe kokoa no ataontsika amin'ny fotoan'izao. Marihana fa tsy ny eto Antaninarenina ihany no navozina fotodrafitrasa fa hatramin'ireo agence rehetra manerana ny nosy araka ny fanazavana trany.